Mamerana farabana aminao indray amin'ity tapany anankiray fahatelo ity dia hito indray ny ampli casque zay mbola lazaiko hatrany ihany hoe novidian'ny tsogivarotra mba ahafahako mitesta sy milaza aminareo hoe ahoana ny hevitro indray mahakasika an'izy ity. Izy ity dia ampli casque zany hoe natao ho an'ny olona zay anao retour casque zany hoe ny musicien na ny mpihira nizaniza zany sur scène rehefa ohatra ka mila retour casque ianao zany zany hoe anao an'le écouteur araky le vidéo zay efa nataoko tany alohaloha tany dia izy tony no zavatra ilaina. Raha hividy an'izy ity ianao dia azonao ato anatina baoritra anankiray ohatran'ity izy ity de ny marque Rockport par Warwick. Warwick marque anankiray izay marque ana kitarabasy manao pédale koa izy manao zavatra be dia be izy mety manao hatramin'ny ampli raha tsy diso ahako dia ity izy ity zany ampli active. Ny active aminy mampiasa pile AAA raha tsy diso ahako toy ny pile kely batone itony zany hoe tsy maintsy mila pile foana ianao zany rehefa hampiasa azy dia atsatoka ianao ato ny pile tac tac tsy fantatro raha mahita tsara ianao amin'izao fa atsatoka ianao eto ny pile anankiroa dia manodina ianao de velona izy de zay fotsiny de atsatoka ao eto amin'ny valanao izy de mitsatoka tsara amin'ny ceinture de eto no mitsatoka ny casque de ianao miregle ny volume anao. Zay zany fandehan'ilay izy fa tsotsotra kely zay fahazavako anao ny tena fomba fampiasa azy rehefa amin'ny live na ohatra any am-piangonana ianao na ohatra hoe rehefa eny an-tsehatra eny rehefa zatra tanteraka an'ity resaka son amin'ny casque ity de be dia be ny musicien amin'izao de efa manana an'izy tony anazy manokana mihitsy. Mividy izy zany de anazy ito miara-mody aminy de kilalao isan'andro. Ny fandehan'ilay izy ity connectique ity combo na jack na XLR. Ny XLR misy verrou tsara mihitsy zany hoe tsy ho voasitositinao zany izy fa tena verrouillé tsara. Ka ny fandehan'ilay izy rehefa tonga eo amin'ny scène ianao de misy bain de pied ngeza be zany eo. Io bain de pied anao io rahalahy de tonga avany ianao satria ianao efa zatra sady efa manana an'ito de zao fotsiny teneninao amin'ilay technicien hoe mba tsy ho ay le XLR mitsofoka ao aorianao de alainao iny XLR iny de atsatoka ao eto. De izy le olona tsy XLR ny ato fa jack. De izy ianao tsisy olana zany satria afaka atao jack ihany koa le izy. De alainao iny de atsatoka ao eto. De rehefa mitsatoka ao eto iny de voalohany indrindra manana ny contrôle ny volume anao zany ianao. Raha ohatra ka tianao mafimafy kokoa le volume général an'le retour tsy mila mangataka any amin'ny technicien ianao fa eto ianao mampiakatra an'ilay izy. De miakatra ilay izy. Zay anankiray de avy eo tonga de mivadika makany amin'ny casque makany amin'ny écouteur anao le. Zany hoe tsisy atahoranao mihitsy zany mahakasika ny sofinao hoe sao de haneno mafy be tampoka ity de ho simba ny sofiko satria ianao ihany no migérer ny volume. Zay mahakasika an'iny le izy active zany hoe na ambany be aza ny volume tonga ny signal tonga eo de afaka zakan'ito tsara mihitsy ny mampiakatra an'le niveau ka ninona casque apetako eo na vrai marque be na casque faux pouple zakan'ito foana satria zay ny asan'ito. De misy switch na mode hoe mono stéréo kely eto satria afaka mazaka ho stéréo ihany koa izy ity. Zany hoe tsy voatery hoe câble anankiray XLR ohatra de lasa mono izy fa misy manuel ato mahakasika ny resaka câblage zany hoe le XLR 3 point io afaka mivadika ho stéréo io na le jack iny ihany koa TRS afaka mivadika ho stéréo izy de raha stéréo le branchement ataonao de avadika ao eto fotsiny izy stéréo de ampiakarinao de zay de mipetaka amin'eto. Zany hoe ny olona rehetrarehetra zany na tsy manana an'le inirsa le système aza le sono manana an'ito ianao de milamina. De ny zavatra anankiray nefany mampiavaka an'ito amin'ilay Behringer P2 satria izy Behringer P2 zany zao mitovy mihitsy ny zavatra ataony. Raha ny resaka option de mitovy tsisy valaka. Raha ny resaka son mitovitovy. Tsy azo ilazaina hoe iza no tsara iza no ratsy fitretako azy mitovitovy ihany le izy fa miankina amin'ny fomba fiainanao sy miankina amin'ny qualité an'ny irsa apetako ihany. Mety hiady hevitra zao tsika ao anaty commentaire hoe P2 tsara be sy ny ohatran'izany nefany jereo ihany hoe le
écouteur anaovanao an'le test ve tena haut de gamme koa afahanao tsara hoe tena tsara tokoa le izy de ho anako manokana zany tsy afaka hiteny hoe tiany tsara na tiany ratsy na de manana casque gamme ary ahafahako tena mitesta an'le izy fa n'antony mahatonga indray amprisika anao hividy an'ity de le trapina pile eto ivelany skafanao ito de mitsatoka le pile de ito zavatra ito tsy miendaka tsy ohatran'ny sasany hoe miala ito de indraindray ito very ito de sahirana ianao avy eo iny ianao zavatra anankiray aloha iny ity le fixation amin'ny ceinture ito mafy tsara sady tsisy atahorana mihitsy ny amin'ny Behringer mantsy rehefa nisy fotoana zay fampisitona tam'le izy de lasa mitongilana be ohatran'le tôle le mitongilana ireny le izy de tsy maintsy averimberina kely mba hanitsina anazy satria zay le finition tsy omena tsiny fa ny azy zany mafy tsara iny tsisy olana mihitsy tsisy zavatra atahorana mihitsy amin'izay ito moa zany efa misy verrou mitovy ihany izy sy ny Behringer fa ito option mono stéréo ito koa eto ivelany ny Behringer rehefa manolo pile ianao de misy bouton potserina zay eto de miala mihitsy ito fonony ray manontolo ito de mivoaka le atiny zany hoe lasa squeletteny zany mivoaka eo de apetaka ao le pile misy fotoana rehefa tena misaotisaoty zay rehefa mitendry sy ny ohatran'izany de miendaka le pile ao anatiny eo zany hoe le pile zany tsy tena serré tsara de ao anatiny le izy de maty le izy de tsy maintsy hoskafanao mihitsy zany le izy zany hoe tsy maheno kely aloha zany ianao de manokatra an'le izy de manitsy an'le pile zay vao mamerina manity de manatsatoka an'le écouteur zay koa anankiray satria tsy maintsy miala le écouteur tsy be ampoantsay zany zay cas zay tany amin'ny resaka Behringer fa na izany na tsy izany aza samy miasa tsara ihany izy roa zany miankina amin'ny safidinao ihany io samy miasa tsara izy roa fa ny amin'ity zany tsy misy an'izany olana zany mihitsy satria le trapina pile eto ivelany eto sady tonga de verrouillé tsara mihitsy izy tsy possible mihitsy le pile hoe hiendaka fotsiny amin'izao zany amin'izao de ito koa na vao sitositona ary ito tsy ny option eto ivelany eto zay le izy ry zareo raha mila an'ito nareo mbola tsy fantatro koa ny vidiny fa afaka mijery azy eo amin'ny tsokivarotra ihany koa nareo de izy no anomena andinidininy momba anazy fa izy ty ihany koa de tonga de efa disponible zany hoe raha zao nareo mitady de misy koa zany ao zany hoe ianao musicien zany amin'izao aza misarasara tsony mampiasa écouteur ho anako manokana rehefa nanomboka tena nampiasa an'le hirsa mandraky ty ny androany tsy te hiverina amin'ny bain de pied tsony satria na ny fitaovana ampiasaiko kokoa moa zany efa optimisé amin'izay daholo tsony hoe ny effet ny zavatra rehetrarehetra de tsy te hiverina amin'le bain de pied tsony satria le précision azoko anatin'le sofiko satria eritrereto hoe ny bain de pied ho azonao nge mety tsy ho grande marque mety ho zavatra le son le izy mety tsisy grave tsy fantatra azonao le izy de enao ndray hiady varotra be amin'le technicien hoe pivo kely ty ataovy matavitavy kely ty sy makatsomaka eroa nefa mety le feo an'le wedge mihitsy no kapoka fa atao anatin'ity zavatra ity raha ohatra ka misy base ty midina any amin'ny 50 hertz 40 hertz henonao atao anatin'ity daholo le taviny le son rehetrarehetra tsisy perte mihitsy zany hoe le précision zany tsara kokoa ny mampiasa any amin'ny sofina raha ohatra ka mila qualité ana son kokoa zany ianao na mila courbe précis kokoa ianao zany de zay ny antony ito zavatra ito nefa ito zavatra ito tsy lafo afaka samy manana daholo ny tsirairay aby de mora raha ohatra ka mpanao sonao koa ianao de mividiana maromaro satria afaka manao test ange ianao mese amin'ny tsirairay aby hoe ao aloha ny ramantsika indray mandeha aloha sitsika an'ity de raha ohatra ka sarotra ny son de manisa side fotsiny ianao anankiroa mafimafy tsara zany hoe matetika mantsy ohatrany hoe lasa mangingina be le saina tsy heno mihitsy le fety sy ohatran'izany de ny retour individuel amin'ity fa manisy side de atosika mafy tsara ny side de sady misy ambiance eo amin'ny scène no sady maheno tsara ny tsirairay aby tsisy hoe tena tsy maheno tsony ary zalava tena ahoany ity fa de ianao manana volume anao de ampiakaro le izy de zay le izy fa de mankasitraka ny tsokivarotra nanome an'izao fitaovana nividy an'ireo fitaovana ireo eto ho anako ahafahako nanao test an'le izy zako moa zany efa manana ny fitaovana zay tena ho ampiasaiko manokana efa misy safidiko ihany koa fa misy amin'reto zao ohatrany hoe TMB 85 ty izy aloha zao de tena hotazomiko ty fa reto ambony reto ho alefako ho any adako ihany izy tony de misaotra anareo ihany tsokivarotra de tsy fantatro hoe ahoana moa zany anaovanareo reto satria reto zao sokafako nanaovako test fotsiny tsy fantatro hoe mbola azo amidy ve tony sa hoe latsaka ve vidiny tsy dirako momba an'izay ry zareo sao de maheno an'izay nareo de hoe ter fa vidiko mora
fa alohanareo mijery azy amin'ny jogovarotra de zay ny mahakasika an'ilay izy raha ohatra ka tia ny vidéo hitanao voalohany a de jereo fa misy efa nataoko tany aloha tany mahakasika ny ito micro MP85 ito a sy ny casque K52 mbola misy fitaovana vitsivitsy a zay mbola tonga ao fa miankina amin'ny fotoana de ho avoakantsika tsikelikely eo ny test ao anatin'izay fa na mbola tsy mivoaka aza ny vidéo ataoko a de efa misy fitaovana efa disponible ao amin'ny jogovarotra sura daholo zareo a mankasitraka lazao ao amin'ny commentaire ihany nefa ny hevitrareo raha tsy mitovy hevitra amiko nareo anatin'ilay izy hoe mety hoe tsy de tena tsara le izy na ohatran'izany a tena tsy misy olana mihitsy ry zareo aloha tena mitsotra ny marina tsika satria volanareo ny voaka volanareo ny ala ao anatin'ilay izy a de aloha tsika samy mizara any zay tena hevitrintsika ao anatin'ilay izy fa zay no ela fa dia mametraka ny mandra-piona amintsika indray